Fifaliana lehibe ho ahy indray ny manotra ny arabo ho anareo rehetra mpanaraka fandarana de ho afaka vai ianao. Misaotra an'Andriamanitra isika tompoko fa nataon'Andriamanitra nisy ity fandarana ity ahafahan'Andriamanitra milaza fa tia atsika zanak'olombelona ny tompoandriamanitra. Ary anisan'ireo olona tiany ianao zay manaraka zao fandarana izao. Tena olona ao am-pon'Andriamanitra ianao ny mpiaino malala. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany aminao raha naneho ny fitiavany atsika izy dia ny amonjy ny fanahintsika mba tsy ho very. Fa kosa mba hoe ho atanan'Andriamanitra mandrakariva isika ary mba hoe ho aminy mandrakizay araka le programany tany aloha be tany. Tian'Andriamanitra ho voavonjy ny fanahinao. Ny tanjony faharoa indray dia ny amonjen'Andriamanitra ny olona mba tsy ho feheziny devoly intsony. Mba tsy ny devoly intsony no manapaka ny olona fa ny tompo Andriamanitra tsy to. Anisan'ireo olona tian'Andriamanitra ho amin'izany fahasoavana lehibe zany ianao. Zava-doza mantsy ny fiainan'ny olona eto ambony tany. Raha ohatra ka mbola tapahany devoly foana izy, tsy misy fiainana vanona na manjary araka fomba fiteny. Raha ohatra hoy aho ka mbola tapahany devoly foana fiainan'ny olona. Ataoko fa mazava le fanazavana nataoko tamin'ny herina sy tamin'ny tapabolana. Mampahory sy mampijaly olona ny fanaratsy sy ny ozona zay manapaka ny fiainan'ny olona. Ny tanjon'Andriamanitra fahatelo dia ny anasitrana ny olona marary. Zany no antony natokan'i Jesosy rehefa tonga tety ambony tany, anisan'ny asa tena nasongadiny dia ny fanasitranana ny olona marary. Tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny aretina ianao androany raha ohatra ka marary ianao. Ny tanjon'Andriamanitra faefatra dia ny tay atsika zay efa tonga ao amin'Andriamanitra. Efa nanao teny fitiasana marobe mantsy ny tompo fa ny olona tonga ao aminy dia olona natao avahany ary natao hotahiny tokoa aby. Tiany isika zay efa tonga ao aminy sy isika zay efa azy mba ho fanehoan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy mandritra ny fahaveloman'le olona eto ambony tany. Tiany natao vavolombelon'ny fisiny isika ka na dia eo aza ny fahoriana sy ny fahasarotana amin'izao vaninandro farany izao dia izay tiany ho avan'Andriamanitra foana ireo izay azy. Dia raina ny tompo. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako izay. Melo ny hitondrako ny afatra dia anao vavaka aloha isika. Aorina an'izay dia entiko ny afatra nataon'Andriamanitra ho antsika amin'ity hariva ity. Aondry alohanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miondrika ao anatrianao zahay ry Andriamanitra tsy toa. Ary misaotra ny amin'ny fisian'izao fandarana izao sy ny amin'ireo olona zay efa nitominao mba andre an'izao afatra entiko androany izao. Ho amin'ny olona rehetra anie ny famonjena ny fanahiny. Ho amin'ny olona rehetra anie ny herinao Andriamanitra zay manasitrana, manafaka ary mitaha. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka, misaotra tompo, amen. Eny ary tompoko. Tao anaty fotoana maromaro dia nanazava taminareo mpanaraka fandarana mikasiany amin'ny fanasitranana ao ary ny fanafahana ny olona amin'ireo ozina sy ny famatorany fanaratsy ihany koa. Isaorako an'Andriamanitra fa marobe mihitsy ireo olona nanehoan'Andriamanitra zany fahasoavana lehibe zany. Tena no afan'Andriamanitra tokoa izy satria no amarin'Andriamanitra le teny nambarako tamin'ny olona sy ireo toriteny nataoko ireny. Jivitsy no nisitran'Andriamanitra arabaky teny. Dia raina hatrany hatrany ny tompo. Fa androany indray eo dia iresaka aminareo no mahazava-dehibe ny famonjena ny fanahy. Ny famonjena ny fanahin'ny olona mantsy no tena lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Zany no natokan'i Jesosy nanome baika andreo apôstôly sy isika olon'Andriamanitra taranaka taty aoriana mba andeha hitory ny filazantsara satria zany no lala tokana entin'Andriamanitra mamonjy ny fanahin'ny olona mba tsy ho very. Tahorinany nalavo ny zanak'olombelona, ny nalavo any Adamaseva dia noraisiny devoly an-tanana ny fanahin'ny olombelona. Ary no maniny ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay. Akoatr'ireo zavatra ratsy zay efa nataony ary mbola ho ataony eto ambony tany ety. Fa ny fitiavana tao amin'Andriamanitra kosa no nanosika azy amonjy sy anafitra ny fanahin'ny olona mba tsy ho very. Tiany isika zanak'olombelona hiaraka aminy mandritra ny fahavelomana eto ambony tany sy mandritry ny mandrakizay. Zany no antony natonga ny Baiboly ny laza an'ity teny ity, zay voalaza ao amin'ny Jona 4:12. Omy Baiboly. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, no meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very dia rehetra mino azy fanana fiaina mandrakizay. Ry mpiaino malala. Mila famonjena ny fanahinao. Araka voalazan'ny Baiboly, rehefa tsy voavody ny fanahinao, dia ho very mandrakizay any amin'ny elo na any amin'ny fariafo sy solofara. Tsy resaka fampitahorana zany ny nahonohono fa tena misy satria zany no ambaran'ny Baiboly. Ho
ho amanokana mino baiboly aho mino voalaza amin'ny baiboly aho nanomboka tamin'ny fotoana nahalavo any Damaseva mantsy dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona no izy nandray sy nankatoa miteny devoly teo amin'ny fiainana ary ny taranaka rehetra ny fandimby kosa taorina zany dia samy nanota sy nandeha tamin'izay tiany hitondrany fiainany avokoa tena nanota tamin'Andriamanitra ny olona ary mbola manota amin'Andriamanitra ny olona hatramin'izao zany no antony natoka amin'ny baiboly nilaza any amin'ny Romanina 7:7 zao ny voasoratra fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra sy lay teny any amin'ny boky mpitoroteny 7:9 no manao hoe fa tsy misy olona marina ambony tany zay manao tsara ka tsy manota ny olombelona rehetra ary zay mbola te hiaina am'izany dia nomanin'Andriamanitra ho ato koa ny fahavereza mandrakizay manamafy an'izany ny voalazan'ny Apokalipsy 2:9 efa nivakiko tamin'ireo matetika teteny ity fa vakiko dia ino tsara voasoratra hoy ny Apokalipsy 2:9 fa niosa ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpanomon'olona sy ny mpijangajanga sy mpanaoty ratsy sy ny mpanomposapy ary ny mpandainga rehetra dianana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo tsy solofara zany io fahafatesina faro saorina nefa Tompoandriamanitra farak'ilay nambarako tiary aloha tia antsika zanak'olombelona ny Tompoandriamanitra ka natoka azy nanomeny zanan'ilay tokana dia Jesosy mba hamonjena ny fanahin'ny olona tsy ho very tian'Andriamanitra ho vonjena sy ho avotana ny fanahinao tompoko noho zany mitonanao a ny ino amin'ny fonao rehetra fa tena tianao tokoa ny Tompoandriamanitra ekeo ihany koa Jesosy zanana ho tomponao ka ome toerana ao anatinao izy ary ataovy lasa mpanjaka ny fonao manontolo mihitsy Jesosy ny fononao sy ny fanekenao a Jesosy amin'ny fonao rehetra arak'ilay nambarako teo dia hitondra famonjena ny fanahinao tsy misy fomba hafa mantsy ka hoe mahavoavonjy ny fanahin'ny olona afa-tsy ny finoana sy ny fananana an Jesosy iririana tantarain'ny baiboly rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny finoana sy fananana an Jesosy dia hovonjen'Andriamanitra tokoa ny fanana be dia be ny fivavahana misy amin'izao vaninandro zao ary lay Andriamanitra naharilanitra sy ny tany lay Andriamanitra tompontsika no inony ary tompony fa saingy Jesosy lavina tsy misy famonjena fanahin'ny olona tak'izany tsy misy famonjena fanahin'ny olona tak'izany dia izao rehefa voavonjy nefa fanahin'le olona dia mahatsapa fivana be mihitsy le olona raha tsapanao sy iainanao reto fivana ireto dia efa nisan'ny olom-bovonjy zany ianao voavonjy amin'ny fanahinao voalohany ho Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana 2:10 hoy izy ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo tonga olona ho vaovao ianao zay voalaza le toetranao le toepanahinao le zavatra ataonao amin'ny akabeny le fiteninao dia miova tanteraka rehefa voavonjy ny fanahinao latsa tsy tenao tsony miaina tahaka ny nataonao teo aloha rehefa voavonjy ny fanahinao ary la itsy hoe nanao ezaka nanao tsara ianao fa la herin'Andriamanitra nilatsaka tao aminao no ianao ninso nanaiky an Jesosy ho tomponao no nalova ny fiainanao olona vaovao maro tamin'ireo olona efa nroso tamin'izany dingany izany no tena nahatsapa tokoa fa tahak'izay mihitsy ny zavatra mitranga rehefa tonga ao am Jesosy ny olona iray tsy mahovao olona ho lasa manana fiainana tsara sy vaovao niezaka atao tsy mahova ny tenanao ianao fa ny finoana an Jesosy sy ny fandraisanao azy ho ao anatinao ihany no mahova anao tsaroko le tena ho am Jeremia manao hoe moa mahova ny ody fa ny Etiopianina ary leoparda mahova ny sora ny va raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo zay efa zatra anao ratsy Jeremia 3:20 misy an'izany teny izany enina dia izao zay mitondra an'izao afatra izao aminareo azy dia natsapa fiaina tak'izany rehefa nino sy nandray an Jesosy teo amiko ao mbola tanora kely tamin'izany gagao fa tena niova tao anatin'ny raim-pimaso ny fiainako ary fa gagana lehibe tamiko sy tamin'ireo olona nafantatra le izy tsaroko andro sabotsy io andro io avy namonjy fotoam-pivavana ao tamin'izany fotoam-pivavana misy herin'Andriamanitra miasa toko tamin'ny efatra ora teo eo nanao antso ilay mpanompon'Andriamanitra ny toroteny hoe iza no tapa-kevitra fa hanolotra ny fiainany ho an Jesosy iza tapa-kevitra fa anaraka Jesosy andray an Jesosy tsy ny salasala ao tompoko fa teoneo ihany dia natsangako ny tanako ka nanoso tena aloha mihitsy aho entiko milaza fa vonona no an Jesosy aho akory za magaga fa tamin'iny andro iny ihany dia natsapa zavatra lehibe tena niova tamiko ao eny
na teny ray aman-dreny ko azy tam'izany gaga satria tsy niteny tahaka fomba fiteniko hatram'izay ao. Gaga ihany ko zareo satria tsy nanao tahaka fomba fanako hatram'izay ihany ko ao. Ary nisa tena nagaga azy ireo de ny fitadiavako an'ilay baiboly vaovao novidiny dadanay ela be tany. Tsy fampiasanay akory zany baiboly zany fa novidiny fotsiny ho fananana ao an-trano. Fa saingy tsy hita ary tsy fantatra ny toerana misy an'ilay baiboly ka zay notadiavina izay. Gaga ny ray aman-dreniko nahita nikaroka sy nitady an'izany baiboly zany hatramin'ny alina. Zany ny fivampianina lehibe nisy eo tamiko rehefa niverina tamin'ny Andriamanitra aho, rehefa nanotena ho an'i Jesosy aho. Tena iva be mihitsy aho. Marina be mihitsy ny teny baiboly hoe koa raha misy olona eo amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Le mpiany malala, tsy mbola manana fanavovonjy ianao raha ohatra ka tsy mbola nahatsapa fiainana vaovao. Azonao entina ny titra hoe kristianina ianao. Azonao entina ny titra hoe manana andraikitra toy zao ao am-piangonana ianao. Azonao irosona daholo ireo sakramenta afanao fiangonana. Fa izao, raha tsy mbola nahatsapa fiovana ianao, tsy mbola ny manana fanavovonjy zany ianao, ary kilasy ny olona very zany koa. Averiko ndray le teny baiboly hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Faharoa, rehefa manana fanavovonjy ianao de eninao sy tsapanao fa lasa misy fiadanana sy fitsarana mitoetra ao anatinao. Le fanavovonjy zany mitondra fitsarana sy fiadanana. Avy hatrany tanteraka aminao le teny natao ampanao salamo ao amin'ny salamo 119 hoy izy: sambatra ny olona voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Tena ianao mihitsy le fiadanana sy le fitsarana rehefa nasy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianao. Ianao nge ty teny nataon'i Jesosy ity hoy izy ao amin'ny Matthieu 7:20. Vakina amin'ny anarana Jesosy le teny. Makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Tsy misy fitsarana nge ny fiainan'ny olona eto ambony tany. Tena tsy misy fitsarana arabaky teny. Ny taotra sy ny tebiteby ary ny fanahina no mameno fony. Indrindra fa am'izao vaninandro misy fasarotana izao. Isanandro de miaina ao anatin'ny taotra sy ny tebiteby foana ny olona maro. Mataotra sy mitebiteby izy, so misy olona mono azy. Mataotra sy mitebiteby izy, so misy mamaky ny tranony amin'izy tsy eo an-toerana. Mataotra sy mitebiteby izy, so voaroaka amin'ny asany any am-piasana izy. Mataotra sy mitebiteby izy rehefa tafaraka miaraka amin'ny sakafo amin'ny olona, so misy mamosavy. Zavatra rehetra manodidina azy de mampitaotra sy mampitebiteby azy foana. Tsy misy fitsarana mihitsy mifanahany, zay no ilazana azy. Maro amin'ny olona no manana fiainana tahak'izany. Tsy misy fiadanana ihany koa ny maro amin'ny olona. Tsapano tsy mahafinaritra azy intsony ny fiainana, na de manambola amin'ny karena be aza izy. Ataony daholo zay azo atao rehetra mba hisiany fiadanana ao anaty fa tsy mety mahita. Mandeha miloka sy misotro miaraka amin'ireo namany izy fa tsy mety mahita fiadanana. Mamonjy boîte de nuit ireo izay manana ny ampy fa tsy mety mahita fiadanana. Misakafo matety any amin'ny restaurant satria manambola fa tsy mety mahita fiadanana mihitsy. Eny no tsy mahafinaritra azy ny fiainana, tsy mahafinaritra azy ny miaina. Mandeha mitsangatsangana, mety zany. Mandeha lavitra mihitsy, mety zany. Ary tonga hatrany pitany ranomasina mihitsy azy ny olona sasany fa tsy mety mahita fiadanana foana. Ahoana ny baiboly ao amin'ny Isaia 20:22. Hoy ny baiboly, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ry mpiany malalo, na inona ataonao, na inona ezaka ataonao hitadiavana fiadanana, dia tsy ahita mihitsy ianao raha mbola lavitra an'Andriamanitra. Zany hoe tsy ahita mihitsy ianao raha ohatra ka tsy mbola manana fanavovonjy. Toy izao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy. Hoy izy amin'ny Jaona 20:7. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka fanomezana zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra fonareo. Mety ahita fiadanana ihany ny olona eto ambony tany ho Jesosy, fa saingy mandalo sy miserina fotsiny zany. Tsy mba maharitra ny fiadanana avy amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra zay omeny ny olona manana fanavovonjy kosa de fiadanana hafa mihitsy. Fiadanana maritra mandrakizay no apetraky ny tompo ao anatin'le olona manana fanavovonjy. Marina fa efa miaina ao anatin'ny olana amin'ny karazany ny olombelona rehetra velona eto ambony tany amin'izao vaninandro misy antsika izao. Marina fa efa tanteraka ny voalaza amin'ny baiboly fa misy fahoriana sy fahasarotana eto ambony tany amin'izao andro farany zao. Marina daholo zany rehetrarehetra zany.
zany akory tsy masakana ny fitsarana sy ny fiadanana zay perak'Andriamanitra ao anatin'ireo olona efa manana fanahy voavonjy. Ary am'izao vaninandro misy fasarotana sy manakorotatsana izao mihitsy no tian'Andriamanitra nehoana ny fiadanana sy ny fitsarana ho andreo olona manana fanahy voavonjy. Noho izany manentana anao aho hoe miverena amin'Andriamanitra ianao ary minoa Jesosy zanany ihany koa ianao. Ekeo izy hiditra sy toetra ao anatinao. Fa zay rehetra miroso am'izay dingan'izay eo vonjen'Andriamanitra daholo. Vonjena ny fanahiny ka ho tsapanao eo aminao ny fiadanana sy fitsarana. Fa izany no famantarana iray fa manana fanahy voavonjy ianao. Amangy anareo ane ny tompo am'izao arivo izao ka tsakatakandro intsony ianao. Fanapa-kevitra ny verina amin'Andriamanitra sy hanolotra ny fiainanao rehetra ho an'i Jesosy. Zay ny amin'iny tapa voalohany iny fanaraka hira ray avy hatrany isika. Vita ny hira dia tohizako ny fitondrako ny afatra. Rasoto. Iny ary tompoko sorana ianareo teknisianina no zay hira nalefanareo teo zay. Sotra nareo hoe mena tompo voninahitra. Averiko le fanentanana atoko tiareo. Tianao ny tompoandriamanitra. Tia mody fanahinao izy mba tsy very anao fa kosa mba hanana ny fiainana mandrakizay. Fa ankoatra ny famonjena ny fanahin'ny olona dia ilainy voavody ihany koa ny fiainanao amin'ny maha olonanao very no eto ambony tany. Andro faran'izao maro ary amin'ny karazan'ireo olana sy ireo zavatra sarotra atrehan'ny olona ankehitriny. Maro amin'ny ireny olana sy ireny zavatra sarotra atrehan'ny olona ireny no olana tsy mety voava mihitsy na dia efa manao arak'izay azo atao azan'ny olona. Ny antony satria ny akamaroan'ireo olana sy ireo ady atrehana ankehitriny ny ozina sy ny fanaratsy no fototra mahatonga an'izany. Raha ohatra ka izany tokoa no fotrin'ny olana mahazo anao izay manaraka izao fandarana izao dia hoentinao mandramaty ny olana misy eo aminao ary ampijalanao sy ampahory anao foana izany. Raha tsy hoe esorina malaky ilay fanaratsy, tapana malaky ny herina ozina mba tsy hoe ho aminao intsony. Saotra n'Andriamanitra ny vesika fa tiantsika zanak'olombelona ny tompoandriamanitra. Ary tsy fanatsika ihany no tiany vonjeny fa ny fiainantsika amin'ny maha olona antsika ihany koa. Zany no antony nahatonga an' Jesosy ny teny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana
fa izao no any mianary fitsarana fantatr'Andriamanitra tsara fa tsy ahitanao fitsarana sy fiadanana zany mihitsy ny olana sy ny ady atreanao io fantany tsara zany ary fantany ihany koa fa tsy misy olona na hery hafa afaka amonjy anao am'izany olana sy ady atreanao zany noho izany nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarana ka zay rehetra misy mandray an Jesosy ho velona ao anatiny de ho vonjen'Andriamanitra ny fanahiny ary nomen'Andriamanitra fitsarana sy fiadanana izany ny olona izany ary ireo olana sy ireo adina atreanao de ho esolon'Andriamanitra tsy eo aminao intsony ihany koa azo antoka matsy ireo olona manana fanavovonjy de tsy maintsy vonjen'Andriamanitra ho afaka am'ireo olana sy ireo ady atrehany mamonjy ny olona zay ato koa ny tompoandriamanitra tsaro ity tantara voalaza Marka 2:1 ka hatramin'ny 12 ity nanana olana ireto fianakaviana ireto satria narary ny aretina paralysisa niavany efa natao daholo ny fomba rehetra entina manasitrana niavany fa tsy tavavoaka mihitsy ndray andro toka saina ry zareo fa anatona Jesosy mba hositrany anahy kanjo impossible tam'reto fianakaviana ireto ndray niona am Jesosy tamin'io andro io satria feny olona ny trano misy an Jesosy ka tsy afaka nitondra ny havany teo am Jesosy ry zareo le havany raha teo moa tsy hoe nitrotrona na ny babena fa de nolanjaina tamin'ny alala farafara ka dia sarotra be mihitsy ny amakivaky olona be deabe tao an-trano mba afana mitondra ny havany zay marary eo anatrehan Jesosy ny finoana nefa de zao Jesosy ihany no mahavovonjy azy amin'ny zao olana miandiady amin'izao de ianao no nataony no ny finoana tao am'reto fianakaviany reto dia vita ny niakatra teny ambony tafo ka nanala ny tafitrano ary aveny zareo no napidina tamin'ny alana farafara nandriny le iava malemy ka nalatsa ny moramora teo am'izay nisy an Jesosy de farafara nisy ny havana gaga Jesosy gaga no ny finoana nanana reto fianakaviana maro be reto satria navita ny tsy tokony atao reto fianakaviana reto no ny finoana tao aminy am Jesosy mendrika omena fanasitranana lay ola marary no ny finoana tao amin'izy ireo rempiany malala zava-dehibe amin'Andriamanitra no mahita anao manana finoana fa tianao ny tompoandriamanitra amin'Andriamanitra mendrika ny vonjena daholo ny olona rehetra manana finoana mendrika ny vonjena ho afaka amin'ny aretina mendrika ny vonjena ho afaka am'ireo olana sy ireo ady atrehana ny olona manana finoana raha mety koa zao ianao mino fa tena tianao ny tompoandriamanitra ary mino fa mahay ny zavatra rehetra izy de ahitan'Andriamanitra miasa tena miasa tokoa ianao anio afaka hitondra fahagagany eo aminao izy amin'ny mahandriamanitra azy fa izao rehefa toka teo am Jesosy ity lehilahy malemy ity na de mendrika ny ositrana faingana aza izy no ny finoana tao aminy de tsy mbola nomena azy aloha le fanasitranana averiko indray na de mendrika ny ositrana fainga de faingana izy no ny finoana tao aminy de tsy mbola nomeny Jesosy azy aloha ny fanasitranana ny namaika ny tompo ny namonjy ny fanahiny no zany ho Jesosy taminy melon'ny nanasitranana azy araka voalaza ao amin'ny Marka 2:1 anaka voavelany elokao azonao ve ty tompo ambara tam'izany nomena azy aloha ny famelan-keloka mba ho voavonjy ny fanahiny taorina zany vao nositranina ilay lehilahy nalimy ho Jesosy tam'izany rehefa avy nomena famelan-keloka ilay lehilahy ho Jesosy mitsangana be tao mifandrenao ka mody any an-tranonao Marka 2:2 no misy an'izay teny zay vokatry zany omy baiboly eo amin'ny 2:12 de nitsangana izy ka nabeta ny fandriny niaraka tam'izay ary niala teo anatrehany olona rehetra dia talanjon'izy rehetra talanjony olona rehetra ka nakalazin'Andriamanitra na hoe tsy mbola nahita toy zay zao izahay ripyany malala zany tantara zany de manambara aminareo fa zava-dehibe ny manana fanavovonjy ary azo antoka fa ny olona manana fanavovonjy de omen'Andriamanitra fanasitranana sy vahaolana manoloana sarotra rehetra andalovany no zany miantso anareo ao tapao ny hevitra ao ny verina amin'Andriamanitra ary andray an Jesosy ho famonjenanao amin'ny lafin-javatra rehetra rehefa tonga am Jesosy anao de ho vonjena ny fanahinao ho vonjena toy zany miaraka am'izay ihany koa ianao manoloana ny olana sy manoloana zavatra sarotra rehetra mazo anao ary hositran'Andriamanitra ianao sy raha marary fitiavan'Andriamanitra anao daholo zany rehetra zany ny fanapa-kevitra ao sisa no andrasan'Andriamanitra zay zany ny afatra nentiko anareo tam'ty ariva ity anao vavako anareo ao amin'ny famaranana an'izao afatra izao anao vavako anareo zay vonina ny verina amin'Andriamanitra ao ary indrindrindrindra ny ino sy ny andray an Jesosy anao vavako anareo zay marary sy zay manana olana ihany koa ao fa milohan zany olana araka iraray losika
vitanira ataoko ny vavaka ho anareo mahery jadolo tompoko Semino si matuki ni fiti avani Dinyaina siami njufi si tena havani Faizi lupatesi ni tuja eriva Ni arusi pamefi ni tantana Retina mandrufi bahazo ifuna manatunya na ufatesu upano mefiti pamafara numaso mampuli zainani tamini Zaininu simatuki Fiti avani Demyaina siami njufi Sitena avani Faizi nupandesi Litunja eriva Liarusi pamefi Litantanana eny ary tompoko raha afaka mandoaly teo dia mandoly napetro amin'ny fonao tananao fa anovavako anareo ao tompandriamanitra raitsy to lehibe ny fitiavanao ane zanak'olombelona tianao vonjena ny fanahinay tianao sitranina ho afaka amin'ny arety zahay tianao ho afana amin'ireo herina ozina sy ireo falaratsy zahay tianao ho tahina ny fiainanay tianao ataonao vavolombelon'ny fisinao eto ambony ty tany ety zahay raha io amin'ny anaran'i Jesosy misotranao ao amin'ny anaran'i Jesosy amariny tokoa zany ny fitiavana any fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainana izany androany vonjeny fanahin'ny olona rehetra na izany izy nandrea zo afatra izao androany sitraniko avokoa ireo olona marary esoriko amin'ny tenan'ny olona ny herin'ny aretina rehetra na inona karazany afako ireo Clémaine afako ireo Mandringa afako amin'ny anaran'i Jesosy tahaka nino ataonao fahiny Jesosy ô no ataonao andry ankehitriny ho andreo olona zay mino fa mpamonjy anao Jesosy ary mpanasitra esorika any koa ny herina olana mazony olona ka na dia ao anatin'ny fahoriana sy fahasarotana aza zao tontolo zao ity reo zay nino anao Jesosy eo vonjeo manokana izy ho afaka amin'ny olana ary vonjeo manokana izy mba olona voatà sotra raiky omena anao dera sy niatra ary voninahitra anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy sotra raha io amen zay zany tompoko ny afatra napetrako anareo tamin'ity androandroany ety ny teniko farany de zao mezanareo ho tonga amonjy ny fitoam-pivavahana ataony fiangonana refy Androvakidy isky ny alahady misy fidirana amin'ny eniny misy amin'ny valo misy amin'ny folo misy amin'ny 12 misy amin'ny 2 tena masoa anao e masoa ny fanahinareo ny fatokavana mamonjy zany fotoana zany tompoko zay nga manteniko farany
ka de mirary soa anareo rehetra samotain'Andriamanitra mandra-piona veloma tompoko.